afatra nytoreniny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Hebreo toko voalohany ny alarobia fa 1 Aogositra 1750 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. It's the same type of body that we receive when we die here. Ary mba hanome kely iveriko fa tsy misy zavatra tsotro zao tsara kokoa noho ny teny. Ny finoana dia avy amin'izay re dia ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ireo alarobia na angamba amin'ireo alahady, ny ray amin'ireo fivoriana alahady omentsika fialan-tsasatra kely ny pastora zay tena miendrika azy ka mety andray boky ray fotsiny ao amin'ny baiboly angamba sika efa fanaontsika zany ary indraindray sika dia nijanona heritaona teo amin'io. Tsaroko fa nisy fotoana nijanonantsika nandritry ny heritaona teo amin'ny bokin'ny Apokalipsy saingy la betsaka ny zavatra ny anarantsika sady nafinaritra tokoa zany. Avy edy niverina sika ary nandray ny bokin'ny Daniel na ny bokin'ny Genesis na Exodus ka nakan'io fotsiny toko nandimby toko ary nampifamaritra fotsiny baiboly manontolo io. Tena tiako zany. Anorina kely dia ilayntsika nandray ny raha mbola mitahantsika ihany ny tomboka mandroso sika dia hiditra amin'ireo zavatra tena lalina eo amin'ity eto ty, tena lalina. Ary teto toerana maro fotsiny sika manerana soratra masina miaraka amin'izany. Ary tiako ny mampitaha ny soratra masina amin'ny soratra masina. Zay tsy maintsy fandehana mamoaka sary mahafinaritra lehibe ray fotsiny zany. Ary ny eo amin'ity boky dinitsika ty dia hiditra sika amin'ny ny famonjena, ny fanasitranan'Andriamanitra, ny fahagagana, ny famindrapo ary miseho eo avokoa irehetra io. Ary angamba rehefa tonga eo amin'ny toerana zay tokony hanaovako fivoriana, tena tsy fantatro tsotro zao zahay fivoriana isya na ny ampiantso fivoriana satria tsy manana ninonina nalamina mandra-pahatsapako ny ho voatarika anao zavatra iray. Ary mety isy alohan'ny rapitsomaraina mety andeha fiaramanidina any California ho an'ny mainina na toeran-kafa ka eo amin'izay toerana iantsony fotsiny. Zany ny antony tsy nametrahako fandaharam-potoana lava sy lehibe satria tsy haiko atao zany. Ny fanimpoko dia tsy mizotra toy zany. Afa-tsotro zao io. Ary notikely azy aho mba hialako sasatra. Very 10 kilô eo tamin'ity fivoriana farany ity. Fa nakeo rahalahy Merci sy rahalahy God voatsely zay ary nilaza hoe rahalahy Branham matsikatro fa eo amin'izay ataonao dia ataonao eo ny fonao rehetra. Zay ihany ny fomba ahafahanareo manao asa ara-dalàna ho an'ny tompo dia ny ametraka an'izay rehetra nananareo ho an'ny Kristy ka ho lohalaharana izy. Ny herinareo rehetra, ny fananareo manontolo, ny fonareo rehetra, ny sainareo rehetra, izay rehetra nananareo. Rehefa manao zavatra ianareo ataovy tsara zany na aza manao any mihitsy. Eny avelo fotsiny zany. Raha ho kristianina ianareo, omeo an'ny Kristy izay rehetra nananareo. Zao zany ny fotoanareo, ny talentanareo, ny zavatra rehetra eo aminareo. Vao natsikaritra ny tovolahy vadinao io ry rahalahy Burns zany ve lay lalao sy nira teo ipivady tanoreo ary tsy piano io sady tsy toy ny organy ihany koa fa karazana zava-maleno ka kosikosehany zany ary kitikitihany. Misy zavatra ataona any tompo razonareo atao zany ka mihira zany dia azo fanahy manaova zavatra na inona raha magnifika ianareo eny dia ataovy zany manaova zavatra fotsiny mijolova avolombelona na manaova zavatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra na inona nananareo omeo zany mba hampiasaina hanompoana an'Andriamanitra. Eny tsy ezaka hijanona ila be sika satria fantatro fa miasa ianareo tsy maintsy mifoaloha ary za ndia hiaza voatsiry isa-maraina ambarako anareo fotsiny ny marina. Zay no ataoko, zay no antony nodiko aty an-trano mba hiala sasatra kely ka dia mifoa eo amin'ny efatreo dia mivoaka ny anaty ala ary eny miasa kely dia mandeha matory ary miverina kely ny lanjako ka dia hiala sasatra aoriana kely raha sitrapon'ny tompo zany ka mandeha tsara ny rehetra. Eny ary eto amatika ao amin'ny baiboly sika tiako raha hitondra ny baibolinareo nareo isakariva ahafahanareo raha azo atao. Raha misy olona vitsy tsy manana ka olona te hanaraka ny famakiana dia manana vitsy sika eto fa ilayntsika ny sasany amin'ireo mpandamindra rano izary zany. Misy olona mila ve eny atsangany fotsiny tananareo manontantena rahalahy Ridoka tonga avy eto raisy ireo baiboly reo ianao ny eto akaiketo ary rahalahy Burns tsy maninona very Burns nandriaziny teny ahoana Conrad natsoko izy lasa somary
tsy mare tsara aho angamba rahalany vilona ao ana koa na lalako anarana Burns fantatro ny tarian'io lehilahy io nefa tsy haiko fotsiny nanonona ny anarany ary fantaro fa rehefa mialehibe anareo dia misy zavatra tsapanareo sarotra amiko ny amaky an'ity baiboly ity ary alako tsotro zao ny feritreretana fa ilaiko ny anao solomaso amakina baiboly nefa voatsely zay no everiko fa ho jamba de lasa nijery any Sam ary Sam ribilina tsy malala hoy izy ampioniko am'izay mahay manokana mikasika an'io fotsiny ianao nakany isy vilona tena sitrapony tompo mihitsy io nisy mahay manokana mikasika an'io teo adiniko eto ny anarany fefa namaky ny boky koa izy ary hoy izy raha misy niverenanao any Afrika de hiaraka aminao hoy izy ary ianao raha tianao ny vahoaka afrikanina ary hoy izy tena miniminy foana izy reo indrindra fa raha misy antsy fandidina koa hoy izy te hanokana enim-bolana amin'ny fiainako mampifandidina ny katarakta sy sisa amin'ny diatsika ary hoy izy raha afaka hiaraka andesika ka mahita fity amin'izy ireo toy zany ianao hoy izy ka raha voan'ny katarakta izy reo na marary maso hoy izy dia ho tiako fotsiny ny anolotra an'io mamempona mandritra ny enim-bolana nefa tsy tsaroko hoe firy andro ny tsy maintsy andrasana vao mahazo fiaonana aminy fa nipetraka atao amin'ilay efitrano kely zay ary nisy jiro mena kely ny seho tetsy amin'ny faran'ilay efitrano maizina eny voavako reo litera reo nolazany fa voavako tsara ny rehetra voavako zany na de tamin'ny fomba hafa azy ary nahitsiny teo amin'ny 5 lay izy de voavako nataony teo amin'ny 10 io de voavako ihany ozy tsy misy olana loatra ny masonao de nisy fitaovam-pitarafana kely teo aminy nasi zavatra kely teo zavatra kely ianareo tsara reny fitaovana fitarafana fahiny reny firy matsiaran'izy reny fa nao tsika nijery avy tamin'io nijery sary tahaka zany ary ozy azonao vakina ve io oia eny tompoko ozy vakio a io de ho ary nisy andalany lavabe saiko toy zao nanomboka namaky an'io nanomboka nakariny zany toy zao de neniadana trano ny famakiko nataony saiko toy zao zany de nijanona ozy misy zavatra azo kolazaina aminao efa maherina 7 taona ianao oia mariny zany efa nialako lavitra zany ozy ahoana ny nanaovanao an'izao ozy masiny olona raha ny fahita rehefa mahazo 7 taona toy ny volonao miafody sy ny sisa de niafisaka ny anakandriamaso ozy eny raha mivelona maritra ny tena de iveriny indray zany ozy fahitana faharoa io raha ny fiantsona azy saingy ozy ny olombelona manodidina 7 taona raha ny marina izy oy izy tsy misy olana masinao vitako ny ahita volo mipetraka eo amin'ny tany ataovy lavitra azy zany fa raha akaiky io ary ozy eny mamaky ny baibolinao ianao oy izy de somary alaviro anao io oy izy aorina kely tsoampy ny alavan'ny tananao mandrapatonga ny hoe tsy vitanao tsony ny analavitra azy kokoa ka iazona an'io ka dia nanao solomaso a izy ary lay tapany ambany de azo atao natao famakiny oy izy eny eo ampilipitranao mietrehtra izy fa isan'ireny mpitoriteny manakazy eny reny hainareo tsara de nolazainy ary fa ny ainareo ny tapany ambony de fitaratra tsotra fotsiny fitaratra toy ny fahita fa ny ampahany ambany misy tombotsina kely mba hafahako mamaky an'io akaiky ianareo tsara toy zany ka dia alako tsotro zao ary manao an'io alako areto ho fampianarana ny baiboly ny testamenta vaovao no nanako eto anio arivo koa zany nahazo testamenta vaovao kolinsa ary tsara ny be ny soratra eo amin'io fa eo rehefa miverina amin'ilay anankiray mety ilaiko ny akeo amin'ireo zay fanazatraka ka somary amaky avy amin'izy ireo kanefa na izany na tsy zany fa faly aho fa manajavatra izay mbola azo vakina ary zay rehetra nanako omeko ny olona avokoa zay azoko mena ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny fanantenana fa izy no anala lavitra any famantarana ny amin'ny fahateran'io tsy afaka angataka aminy aho mba nalavitra ny taonako iala za tsy maintsy eo amintsika tsotro zao zany tsy maintsy mandalo eo sika ary fantatro fa tsy zazalahy kely tony fahiny raha nijoro teto amin'ny lampiazo 7 taona ary eritrereto fotsiny fa miampy 1 taona de ho 5 taona ry rahalamaiky sarotra ino zany za de tsy tonga saina hoe efa 2 taona mahery raha tsy vao 2 taona zay marina zany za de tsy haiko nino zany ary na zany aza za sarotra tamiko nino raha tsy efa nijery fitaratra ary eo vao fa fantatro fa zay ny misy eo nefa ny fahitana azy ihany zany fa mahatsapa tena salama to zay rehetra mety tsapako teo amin'ny fiainako ary feno fankasitrana ihany koa any amin'izany ho an'Andriamanitra ny fiderana rehetra ankehitriny mandalina ny bokin'ny Hebreo sika zany de io no isan'ireo boky lalina sy manan-karena indrindra ao amin'ny baiboly lazaiko anareo fa io ny boky zay tena raha velan'Andriamanitra ka tafiditra ao amin'io fotsiny sika de inoko fa hita vainga mbola meny sika mandrapahatonga atsika ioby sy deran'Andriamanitra tsy akijanona tsotro zao fa ankehitriny ny bokin'ny Hebreo ny tena maizy an'io everina fa nisoratany Masida Paoly zany lay namelatra indrindra ny baiboly raha ny fahitako azy tam'izay rehetra efa nisy teto tany ivelan'i Jesosy Kristy tompontsika
ary Paoly no nanafaka ny tena mpampianatra baiboly Paoly, zany hoe ny testamenta taloha, fa io ihany no boky voasoratra teo ka natao baiboly. Ary niezaka izy ny aneo ny Hebreo, nanavaka ny testamenta taloha ka naneo ny testamenta taloha ho aloka na tandindona ny amin'ny vaovao. Tena afaka hiditra avy hatrany amin'izany sika ka hijanona 3 volana eo amin'ny fisainan'io eo mihitsy, fa hiverina avy hatrany afaka matika ny baibolitsika ankehitriny. Mazava ho azy fa Hebreo misy antsika ny toko voalohany, nefa raha mamadika amin'ny Apokalipsy sika ny toko 12 dia hitan'io tsara indray ny amin'ny aloka. Raha ianareo zay manana ny pensilinareo ary andray soratra masina ny Apokalipsy 1:10 hitantsika eo fa Jaona teo amin'ny nosy Patmo de nahita vehivavy tany an-danitra ary nisy masoandro teo amin'ny lohany ary volana ny teo ambanin'ny tongony, de nietsi-jazy izy ka efa hiteraka zazalahy, niteraka zazalahy izy io. Teo lay dragona mena mba andrapaka lay zaza raha vao teraka, ary lay zaza de nakarina tany an-danitra ary nandositra tany anefitra raha vehivavy zay nitazana azy fepitona iray, fepitona ary atsasaky ny fepitona na fetrandro. Eny raha vehivavy dia naneo ny fiangonana, ary lay zaza naterany de Kristy. Ny volana teo ambanin'ny tongony de ny lalàna, ny masoandro teo andohany de ny fahasoavana, ny kitana 12 teo amin'ny satroboninany de ny apôstôly 12. Ary eo misy amin'ny hoe ny apôstôly 12 de ny voninahitra na ny satroboninahitry ny testamenta vaovao. Hitanareo fa tsy misy fototra azo iorenana afa-tsy zay efa napetraka. Hitanareo zany lay fanorenana ny testamenta vaovao, ny apôstôly de ny fotom-pampianarany apôstôly sy ny sisa no satroboninahitra nanorina ny testamenta vaovao. Aveo teo amin'ny ny volana dia aloky ny masoandro. Ny masoandro de manome nitaratry ny hazavany fotsiny rehefa ambatiky ny tany, ary manome hazavana ny volana mba handehanana amin'ny alina. Ka endrika mahafinaritra toinona no nanantsika eto, endrika mahafinaritra hafa indray. Ny masoandro de maneho an'i Kristy, ny volana de maneho ny fiangonana, toy ny mpivatsotra zao izy ireo. Ary amin'ny mahatsy eo an'i Kristy, ny fiangonana ny mamoaka taratra n'lay hazavana kely de ny filazantsara, ary io no hazavana andehanana mandra-piposaky lay zanaka indray. Ary eo lay fiangonana sy lay zanaka, ny volana sy ny masoandro vao ikambana ho iray. Hitanareo, ny volana dia ampahan'ny masoandro, ary ny fiangonana dia ampahan'ny Kristy. Ary amin'ny mahatsy eo an'i Kristy, ny fiangonana ny mamoaka taratra ny hazavana. Ary koa raha azo antoka fa afaka mahita ny volana mamiratra sika dia mampafantatra zany fa mamiratra no any masoandro. Ary raha mbola mamoaka taratry ny hazavan'i Kristy ny fiangonana de velona no any Kristy. Amen. Eritrereto zany, eny ny lalàna dia tandidon'ny fahasoavana, saingy tsy nanana fahefana aminjena ho amin'ny lalàna. Zao fotsiny ny lalàna. Ny lalàna dia polisy. Ny polisy ny mandefa anareo any amponja, saingy hitanareo fa fahasoavana no ilaina mba hivoahanareo avy ao amponja. Hitanareo koa ny rany Kristy, ny filazantsara no manafaka atsika amin'ny fahotana. Ny lalàna dia manao atsika ho mpanota fotsiny. Zao ihany no ambaran'ny lalàna: mpanoty anareo, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mety ho vavolombelona mandainga. Hitanareo, polisy io zay milaza anareo diso sy meloka, fa ny filazantsara no vaovao mafaly. Maty Kristy mba hamonjy atsika amin'ny azosotsika rehetra, amin'ny fandikanany lalàna. Maty Kristy mba hamoaka atsika. Eto Paoly, raha vao niova fo izy
de tsy naka-hevitra tamin'izay seminera mihitsy, sady tsy naka-hevitra tamin'izay mpitory-teny, saingy tsikaritra reo ve nidina tany Arabia izy ka nitoetra teo 3 taona nakany Arabia. Eny zao zany raha ny hevitro hoe eny tsy maintsy mametraka fototra iangany sika amin'izy ity ka ho fantatsika ny mazava-dehibe azy. Fa ny lesona voalohany anio arivo dia akatsika fototra iangana. Eny tena mpampianatra baiboly Paoly, satria nampianarina teo ambanin'io fatan-daza lehibe io Gamaliela, fa izy no isan'ny nalaza indrindra tamin'io andro io. De ty mpampianatra lehibe momba ny lalàna sy ny mpaminany ity koa tena nianatra an'ireo zavatry hoe Paoly. Aveo tiako ny fomba nanaovany azy an'io fanambarana lehibe io noho ny fatsorany fony fa mpamon'olona izy, sady nanaiky ny fahafatesany Stefanina no nahita ny Stefanina maty teo ambanin'ireo vato sy ireo vongatany raha nitorahana ho faty. Ataoko fa tsy maintsy nandonany Paoly nahita ny Stefanina nanangana ny tanany tamin'ny lanitra ary nilaza hoe hitako ny lanitra misokatra, hitako Jesosy nitsangana teo an-tananankavanan'Andriamanitra. Ary hoy izy, raha io aza atao elony anie zao ota izao, de nodimandry izy. Tsikaritra reo ve zany tsy maty mihitsy izy, nodimandry izy toy ny tsy noko hoe nisy vatona de raha iazaka reny, fa toy ny zazakely eo an-tratrandreniny fotsiny zay restory. Fa nodimandry teo atsandron'Andriamanitra Stefanina. Misy zavatra teo am Paoly fanandona azy zany. Teo izy toy zay rehetra manana ny fandresendahany ka miezaka niady amin'io. De ino izy fa nakeo ampisorona be ary nazo karazana fahazahon-dalana hoy izay hosamboroka avokoa reo olona manao any tabataba rehetra io sy reo mpivadim-ponono reo, izay no heverina arak'izay atsotsika azy ankehitriny hoe karazana terisaina fanatika na zavatra toy zany, ka mitabataba be sy miteraka fanelingelenana. Hidineny zay ary amarana an'io ary teny amin'ny lalany zay raha tsy lalambe malalaka toy ny falehantsika, fa reo arabe tao Palestina reo dia lalana tery ihany toy ny lalatsarety any anaty ala, zay falehan'ny omby sy ny ondry sy ny sovaly sy ny boriky sy ny rameva manivatsiva ny avona. Ary Paoly raha teny amin'ny lalany ho an'i Damaskosy teo amin'ny tatao vovonany indray andro nisy hazavana lehibe nidina ka nazava sy nanimpiasy teny amin'ny tany. Tsy nisy nahitan'io afa-tsy Paoly. Tiako tsikaritra reo zany. Ary eo amin'io tsy hoe mba ilazako ny tenako manokana fa mba hitondranantsika eo amin'ny fototra iangana io, de ho fantatrareo fa io Jesosy io ihany. Eny fony teto tany izy de nanao hoe avy amin'Andriamanitra aho ary iverina amin'Andriamanitra. Eny fony nitarika ny zanak'Israely izy dia andriafo ary izy no tonga nofo. Aveo izy de niverina ho amin'io andriafo ihany. Ary rehefa niaona tamin'ny Paoly teny an-dalana ho an'i Damaskosy izy de izy teo io andriafo io hazavana io. Eny hazavana lehibe. Ary Paoly, iza moa ianao zay enjeka? Hoy izy, zany Jesosy zay enjenao. Lay hazavana. Oh, tsy mahafinaritra ve izy? Ary eto izy zao arivo zao miaraka amintsika eto mihitsy, ananatsika voara eto ny sariny zavatra mitovy ihany. Eny andriafo hazavana toy zay efa na izy azy ihany, la tsy miova marisany io ary mandrakizay. Eny ny olona niaraka taminy de tsy nahitan'io hazavana io, nefa de te io na de zany azy mitovy ihany ny vokatra terany. Koa afaka isy ve ary hoe misy olona mahita ny Kristy ato amin'ity efitrano ity nefa tsy misy olo-kafa mahita azy? Azo antoka, nitranga zany teo. Nitranga ihany koa zany ray alina rehefa tao an-tranomaizina Petera, fa io hazavana io no niditra tao an-tranomaizina ka nanendry any Petera de nanivatsiva teo amin'ilay mpiambina anatiny izy, lay mpiambina ivelany, nandalo teo am-bavahady, lay vavahady fidirana, aveo lay vavahadiny tanàna. O Petera, tsy maintsy nanofy fa nijery nandidina izy, niala teo anefa lay hazavana. Kristy io hazavana mandrakizay io.
eo ny misy azy. Hitanareo koa teny an-dalana jereo fa misy zavatra afindray eto raha iresaka ny amin'io sika dia misy zavatra tonga atao tsaiko fotsiny. Reo olon-kendry nanaraka n'ilay kitana hatrany andiala afitrany tany Atsinanana amam-bolana maro dia tonga namakivaky loha sasy tany hevitra nandalo teo ambony reo tompo fitiliana io fa tamin'ny kitana no nalalan'izy ireo ny ora tamin'ny alina. Nefa tsy nisy mpahay tantara na olon-kafa ka nilaza ho nahita no kitana io akoatran'ireo olon-kendry. Natao azy ireo ihany no ahita zany. Ka de afaka hita zavatra ianareo izay mety tsy hitany olon-kafa ho anareo tena zava-misy io ho azy tsy mazava aminy zany. Toy ny fivapo ihany afaka iova fotsiny faliny amin'ny fitahin'Andriamanitra ianareo ka igoka fotsiny an'ireo fitahin'Andriamanitra ary olay namanareo lay mipetraka eo anilanareo tsy mahita ninninina. Hitanareo izay lay izy tsy azoko tsotro zao zany tsy mazava amiko io rehetra io. Eny tsy azo mitsotro zao io zay fotsiny eo ary misy anareo. Mario eto fa teo amin'ny lalany Paoly ary raha vao nisy io fahatsapana lehibe nandalovana io. Eny tsy nahafa-po azy zay ny tena nahatsara ny Paoly ny eto lesontsika Androanarivo de tsy lalina lesona maivana zany saingy hiditra ao amin'ny lalina sika aoriana kely saingy lesona tena maivana ny eto satria fanomboana ihany ary ny amin'io zavatra iray ny eo de ny fanandratana an Jesosy Kristy izay no anomboan'ny Paoly azy. Ary talohany nanaovany an'io Paoly de mpandalina baiboly ary mpandalina baiboly dia tsy anakina ny fotom-pampianarany velively eo amin'izay fahatsapana. Tsy tompoko tsy anakina ny fotom-pampianarany velively eo amin'ny fahatsapana. Azonareo ananana io karazana fahatsapana rehetra io saingy tsy maintsy ho zao ny lazain'ny tompo io. Marina zany. Eny tao amin'ny testamenta taloha fomba telo no nahafahan'izy ireo nahalala ny afatra iray. Voalohany ny lalàna zany hoe ny lalàna fotsiny. Aveo teo amin'izy ireo ny mpaminany ny mpaninofy ary teo amin'izy ireo ny Orima sy Tomima. Eny mety somary lalina kely zany. Ny Orima sy Tomima dia sarotratra izay nentiny Arona teo atratrany. Nisy vato 12 teo jaspy, sardonyxa, karneola sy ny sisa teo ambaniny. Ary teo amin'izy ireo avokoa reo vato lehibe 12 teo amin'ny sarotratra izay naneo fa izy no mpisorona be ho an'ny foko rehetra de ny fokon'ny Israely 12. Io sarotratra io dia nantona teo amin'ny andry atao am-piangonana ary rehefa naminany ny mpaminany iray ka tianana antoka izy ireo hoe marina zany satria de najoro teo anoloany Orima sy Tomima io reo mpaminany na reo mpaninofy de nambara ny nofony na ny fahitany na izay zavatra hitany ary raha lay azavana masina. Hitanareo ve zany no ny natao amin'ny sehatra mahagagatra ny Andriamanitra. Ny fitambaran'ireo azavan'ireo de tony teo ihany mandra-pivoaka n'ilay feo ary rehefa tonga eo amin'ireo vato reo lay feo raha tsy mahagaga zany de ny toetra ho tsy niovy io fa raha mahagaga kosa io de miaraka mamoaka ny taratry ny loko avana avokoa reo azavan'ireo. Amen. Eo Andriamanitra zany no ny teny mpaminaniko io avy amiko zany nofo zany. Tamin'ny Orima sy Tomima no nitsaran'izy ireo. Tsaronareo ve rehefa azo ny fiamorany Saoly nilaza izy fa tsy afaka nanofo ary ny mpaminany Samuela de fa maty ka tsy nisy fomba hafa ozy na de n'Orima aza tsy teresaka amiko intsony. Tsy nisy mihitsy nakeo anoloan'Orima Saoly nefa tsy nasiana lanjany ny teniny. Hitanareo nandazy fotsiny Andriamanitra. Ary zany Orima sy Tomima zany io no fanamarinana ny fisoronan'ny Arona. Rehefa lasy Arona Mosesy dia nantona teo amin'ny andro lay takelaka. Eny nitsahatra ny fisoronan'ny Arona fony maty Jesosy. Ary ankehitriny navana ny lalàna sy ny fahasoavana nefa mbola misy Orima sy Tomima eo amintsika ary nampiasa zany Paoly. Hitanareo ny Orima sy Tomima ankehitriny dia lay tenin'Andriamanitra velona sy maritra mandrakizay. Hitanareo
fa nazovo no anaisitra zavatra amin'ity boky ty na anampy zavatra eo amin'io. Tsy mila zavatra ivelan'io fa zay rehetra misy eo amin'io no tadiaviko. Zany no tadiavin'ny fiangonana ary tsy maintsy voaporofo amin'ny teny ny zavatra rehetra. Zany no antony tsy nakasitrahana voatsely zay teo anivon'ny vahoaka pentekotista noho ny nilazako hoe tsy azoko ny hoe ny dimilo mivoaka amin'ny tananareo na ny raha mitavanareo no famantarana fa nanananareo ny fany masina. Tsy araka soratra masina zany ary tsy afaka naika an'io tsy maintsy avy amin'ny teny zany. Ary eto Paoly tiantsotro zao ny teny. No zany talohan'izay mety nanambarany an'io zavatra lehibe ny ainan'io de nidina tany Egypta nandritra ny 3 taona izy. Ataoko fa 3 taona. 3 taona izy no tany Egypta ary fantatrareo ve zay noko nataony? Ataoko fa nalainy ny testamenta taloha ary nikaroka nanerana ny testamenta taloha izy ka hitany tam'izany fa io tokoa ny tena Mesia. Nilainy porofona tamin'ny baiboly ilay fahatsapana. Amen. Oh la jereo mane izy raha tao an-tranomaizina. Tsikaritra fa nisy fotoana tamin'ny ampahan'ny fiainan'ny Paoly natao an-tranomaizina azy naharitra. Izy nanoratra ny bokin'ny Efesiana, nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo ty. Hitanareo nanam-potoana izy Andriamanitra nametraka azy tokana atao an-tranomaizina ka nanoratany andreo epistily reo ho an'ny fiangonana. Iray ho an'ny fiangonana Efesosy, nanoratra anankiray zao an'ny fiangonana Pentekotista izay nanana olana marobe teo anivony. Nanana olana kokoa izy teo amin'ny fiangonana Pentekotista noho ny tamin'ny hafa rehetra. Mbola io ihany zany. Nefa feno fisaorana izy ny amin'izy ireo. Ny antokana azony nampianarina azy ireo rehefa miditra izy ireo, misy ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra, misy ny mamaky salamo, misy ny manana fihetsem-po, misy ny manana fahatsapana ivelany. Tsy afanteny izy na niresaka tamin'izy ireo ny amin'ny antoka mandrakizay. Tsy afanresaka ny amin'ny fanendrena raha teo izy. Tsy afanresaka izy ny zazakely izy ireo. Nilain'izy rehetra ny lainy na tsapa zavatra na nahita zavatra na natsapa zavatra hafahafa ary na hoe nisy zavatra na nodidina azy karazana profo. Kanefa ataoko fa rehefa niresaka tamin'ny Efesiana izy dia afa niresaka ny amin'ny hoe efa nanendry antsika raha teo ho zanaka lahy zanaka vavy Andriamanitra ary efa nanangana antsika ho zanaka ao amin'ny Jesosy Kristy talohan'ny andrenana zao tontolo zao. Jereo ane zany. Oh la jereo ny aviny teo amin'ny bokin'ny Romanina sy ny sisa. Efa lehibe izy ireo. Oh niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra akory zareo azo antoko. Nisy famantarana hafa ny amin'ny fany masina teo anivony. Saingy tsy nanao fotom-pampianarana tamin'ny fientanana sy ny fangovitana kely ary ny fahatsapana zavatra hafahafa izy ireo. O Paoly la lasa mahazo ilany loatra amin'io ianareo. Raha tokony efa ho mpampianatra ianareo dia mbola zazakely ihany ka mila mahazo ronono. Eny zay foana ny tolona ny ezahako atongavany ty tabernakle ty mba tsy ho andiana zazakely. Andesika itombo midiry eo amin'ny tena zavatra. Oh la zay ary izy ka de lidina tany aloha Paoly mba ahitany raha mifanaraka amin'ny baiboly ny fahatsapana nandalovany. Oh tsy afinaritra ve zany amin'izao andro zao raha mba hanao toy zany ray fotsiny ny olona, raha mba ataotsika mifanitsy amin'ny baiboly ny fahatsapantsika. Raha tsy mifanitsy de diso zany ny fahatsapantsika. Tsy mamiratra eo amin'io no rimas tomimo. Raha mamiratra eo amin'io zany de amen, fantatrao fa hanananao le izy. Fa raha tsy zany ny sasany tsy ahoaka zay mety hatsarany na marina toy iny na ny endrika sehony. Raha tsy namiratra teo amin'ny rimas tomimo reo hazavany reo de diso zany. Ary nafiry fahatsapana nandalovanareo na tena izy toinina ny endriky zany na voaseho toinina zany na nandia fianarana toinina na fitaovana lehibe toinina eo amin'ny famonjena fanahy io. Raha tsy mamiratra eo amin'ny teny zany de diso. Marina zany tsy maintsy mifanitsy amin'ny teny io. Eny ataoko fa misy ny eo avoan'ny arabe. Ny arabe eny matetika fanaoko ny nandeha tany amin'ny fiangonana Lazariana ny tany reo olona malala reo ny tompo metodista toy ny fahiny no amasinina toy zany izy reo. Ny Église de Dieu, ny Nazariana, ny mpivahiny masina sy ny maro amin'ireo fiangonana fahamasinana fahiny mahafinaritra reo. Ary nisy raha fanaon'izy reo mandeha eo amin'ny lalambe malalaka fahiny aho miteny eo amin'izay rehetra alehako hoe aleoko kristianina toy ny fahiny tompo toy zay io rehetra fantatro io. Tsara zany, mahafinaritra. Ary fanaon'izy ireo ny miresaka momba ny lalambe ny fahamasinana. Eny raha mamaky eo nareo dia tao amin'ny Isaiah nakany izy ireo anio ny toko 5:30.
eny raha tsikaritra dia hozy isy lalambe any ary lalana. Eny ny ary dia pampitohy. Hitanareo, lalambe fa tsy hoe lalambe ny fahamasinana, isy lalambe ary lalana izay antsona hoe lalan'ny fahamasinana, fa tsy hoe lalambe ny fahamasinana, ny lalany fahamasinana. Ary lalana eo amin'ny arabe dia la eo voan'ny arabe, fa naorina toy izao zany mba hahafahan'ny rano hitondra ny fako eo amin'ny andaniny roa ka hiazona ny arabe eo madio. Raha tsy zany dia isy rano maloto hatrany hiandrona eo amin'ny arabe anareo raha tsy naorina ara-dalàna io. Ny lalana dia eo voan'ilay arabe. Eny ny aty andaniny rehefa miova fo ny olona dia mifototra eo amin'ny Kristy ny sainy. Fa raha mpandalina kely fotsiny izy ireo ka tsy mitoetra ambavaka dia ho azony atsika mafy ka ho mafy atoka ho vesarina ary tsiraraha. Aveo raha azony fikisitinana kely fotsiny izy ireo raha tsy mitandrina ianareo dia ho lasa tsy ahitsy ary mirona amin'ny riandaniny ry. Eny tafiditra ho amin'ny fiantanana maro sy ny sisa. Eny kanefa ny tena fiangonana dia filazantsara tena madio. Tena eo voan'ny arabe mihitsy, tsy mangatsika io na koa vesarina sady tsy lasa amin'ny fanatisma ihany koa, fa lay filazantsara fa iny tena mafana tsara amin'ny fo mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra zotra eo voan'ny arabe mihitsy, miatso an'izay eny andaniny roa. Marina zany, eny zay no ary fomba ahoana no azahoanareo an'io fiangonana io, avy eo amin'ny teny mihitsy lay orima sy tomima. Koa tiany Paul ny ahatonga an'ity fiangonana ity ho eo avoan'ny arabe, ka dia lasa izy nandalina telo taona ny soratra masina zay efa fatany. Zay no atony nanoratany Paul ny ampahany lehibe indrindra amin'ity testamenta vaovao ity. Nasain'Andriamanitra natao zany satria efa niditra an-tsehatra ny taonan'i Jetilisa, Matio, Marka, Luka ary Jaona, ireo filazantsara efatra, jiosy izy ireo, fa Paul no nanoratra ny akamaroan'ireo epistily. Eny Mario, ankehitriny sika dia nompoka andray an'ity fototra iangany eto ity. Teo amin'izay nisy azy raha teo mpanoratana an'io tao an-tranomaisiny, fa nandalovany io fahatsapana rehetra io, saingy zao aloha voaporofo aloha io fahatsapana io. Ary ity no epistily fanalahidina nanana ho an'izany. Ity no epistily fanalahidina nanana. Ny Romanina sy ny Efesianina sy ny sisa dia manana ny toerana, fa ity kosa no epistily fanalahidy. Eny ny toko voalohany rehetra dia fanandratana an Jesosy ary manavaka azy amin'izay hoe mpaminany. Zany avokoa ary ny foto-kevitra hita eto. Hiezaka ny andray an'izany faingana arak'izay vitako eto ka tsy aharitrena loatra sika. Ny foto-kevitra ray manontolo dia ny fanavahana. Ny toko vaovao, ny toko voalohany dia manavaka ny Jesosy amin'izay mety ho mpaminany na izay mety ho lalàna nanontolo zany ka mampiseho ny maizy a Jesosy. Jereo eto, Andriamanitra manompoka ary sika ny teny voalohany eto dia Andriamanitra tamin'ny andro samihafa. Samihafa zany hoe tany aloha tany, fotoana efa lasa. Tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa no miteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Eny jereo, Andriamanitra tamin'ny andro samihafa tany aloha tany dia niteny tamin'ny razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Zany ny fomba nanomezany hafany tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ho nandefa ny mpaminany ny Andriamanitra tahaka ny Eli, Jeremia, Isaia. Ary raha tsikaritra ianareo, tsy mbola nisy teo amin'ny tantarany zao tontolo zao ka nisy mpaminany novokariny fiangonana. Karoa ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao na amin'izao andro zao zay andro farany. Aseho iara efa nisy mpaminany nipoitra avy amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Aseho iara zay nipoitra na nivoaka avy amin'io, ary aseho iara efa nisy mpaminany zay tena mpanompon'Andriamanitra ka tsy nanameloka azy ny rafitra nisy teto amin'izao tontolo zao. Eritrereto fotsiny zany, Jeremia, Isaia, nanerana ny testamenta taloha rehetra nanameloka an'io izy ireo ho Jesosy. Aingonareo ny fahasan'ny mpaminany ka fotsianareo, nefa ianareo no nandefa azy tao. Marina zany, mbola zany ihany no ataon'ny fiangonana. Jereo ane Masida Patrika, miamby ianareo vahoaka katolika fa isanareo izy tsy katolika noza izy. Marina zany, saingy miambony aminy ianareo. Jereo ane Masida François d'Assise, miambony aminy ianareo tsy katolika noza izy. Jereo ane Jeanne d'Arc, nodoranareo tamin'ny kitay izy toy ny mpamosavy noho izy nahita fahitana sady ara-panahy. Nodoranareo tamin'ny kitay izy ary nitarana famindrapo io vehivavy io, nefa dia nidorana izy ireo tamin'ny kitay. Zato taona teo taty aoriana hitan'izy ireo teo fa mpaminany izy.
hoe mpanompon'andriamanitra mazava ho azy fa nasazina mafy ny nataonareo tamy nofongoranareo ny fatin'ireo pretra ary natsiponareo teny amin'ny ona aingonareo ny fasan'ireo mpaminany nefa ianareo ny nanao azy tao mariny zany tsy mbola nisy mihitsy raha fimpivavahana ka namoaka lehilahin'andriamanitra tsy mbola nisy mihitsy zany na am'izao andrizao na amino avy tsy mbola nisahana ny amoaka fivavahana voarafitra mihitsy andriamanitra ny fiangonana voarafitra tranay indrindra eto tany de ny fiangonana katolika lutera faharoa avy eo tonga zwingli taoriny zwingli tonga calvin toy ihany anglikane nanaiky an'io ny anglo-saxon de nisy ny fiangonana anglikane ary henri mpanjaka fahavalo tamin'ny fotoana nanoerany sinsisy ary nidina ihany hatreo amin'ny wesley methodiste sy ny nazareanina ny mpivahiny masina ny toy hatramin'ny farany de ny pentekotiste zay voarafitra avokoa ary ny baiboly de mampianatra mazava tsara fa ny fiangonana katolika de lay vehivavy malaza ratsy ary ny fiangonana protestanta sy reo rafi-pivavahany no zanany vavy apokalipsy 7:10 tena mariny zany ka de tsy ny olona akory eny misy olona tsara ny am'ireny fiangonana rehetrareny olo masina sy voavojy nefa tsy avy amin'ny rafi-pivavahana no iantson'andriamanitra ny vahoakany am'maisambatan'olona no iantsony azy ireo eo amin'ny isambatan'olona no ifampirarahin'andriamanitra na metodiste ianareo batista protestanta na katolika na inona na inona andriamanitra talohany nanorenana zao tolo zao efa nalala anareo ary efa nanendry anareo raha teo ho amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy zany ianareo de voateny raha teo amin'ny fahaverezana mandrakizay tsy sitrany ny aringana anareo hoe horingana anareo kanefa amin'ny mahatsy manapetra azy tsy maintsy efa fantany hatramin'ny voalohany farany raha tsy zany de tsy andriamanitra izy ka de tsy tonga teto tany mihitsy akory jesosy mba ilaza fotsiny hoe hitakeo raha isy olona lahelo raha manao ny asa ka maty amin'ny fomba sarotro indrindra de mety eritreritra izy ireo hoe za andresy lahatra ny fony zany ary izy ireo tsy toy zany ny fitondran'andriamanitra ny rarahany tonga jesosy mba hatateraka tanjona manokana zany hoe ny amonjy andreo zay efa fantatra andriamanitra taloha nandrenana zao tolo zao fa ho vovonjy milaza zany izy mariny zany ianareo ary tsy ho an'izay manirina zay mazakazaka fa andriamanitra zay maneho fa mindrapo nilaza zany paoly la nilazany eto ihany ozy zay no antony nahafan'andriamanitra nilaza fa raha mbola tsy teraka esosy jakoba hoy izy tiako ny anakiray fa alako ny anakiray talohany naterahany zazalahy efa nahalala andriamanitra fa tsy matoky esao ary efa nahalala izy fa jakoba de tiany fizikiny ka de efa fatany talohany nateraka nandrenana zao tolo zao akory azany amin'io eny ho hitatsika eo afaka minitra vitsy hoe izy io efa nahafantatra an'izany io ty tokoteny misy an'izany andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy tamin'ny fanao samihafa no niteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny alalan'ny mpaminany am'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany nanao inona izy niteny tamitsika tamin'izao andro faran'izao tamin'ny alalany zanany eny ahoana hoy ianareo raha tam'izany koa hoinona ary ny mpaminany ilayntsika ary ve ny anana mpaminany am'izao andro zao tena ilainy iteny amin'ny alalany io ve izy azo antoka fa izay reo mpaminany tamin'ny andro fahiny de ny fanahin jesosy kristy eny aleo tonga de hidirany zany satria ataoko fa tsy tafiditra tsara zany eny mitovy amin'ny sekoly alahady ihany ny eto ka de ty tsika zavatsara zany hitanareo mario andeha ho raisitsika ny fanan'andriamanitra tao amin'ny mosesy fa tena ny naneo tandidina ny amin'ny jesosy kristy reo olo malaza rehetra tao amin'ny testamenta taloha de efa nanondro mialoha ny azo fijaliana mosesy nateraka ho zaza ny avaka nafeny natao am'zozoro teny amin'ny onaona nesorona tamin'ireo ray aman-drenina sisy ary de mpanjaka izy na pitarika mpanome lalàna mpanelanelana mpisorona zay rehetra na izy azy dia naneo mialohany kristy jereo any josefa ty azy ny rainy nankala azy ny ralàny ary namidy saiky tamin'ny volafotsy 30 izy natsipy tao andavaka no everina fa maty navoaka avy tao teo amin'ny fanenjehana nahazo azy voavonjy lay mpitondra kapoka fa very lay mpanao mofo nisy jola roa teo amin'ny azo fijaliana avy eo rehefa nivoaka izy nisorona ny ala tamin'ny lavaka io de napetraka teo an-tananakavanany farao lay toeram-pivarotana lehibe indrindra lay firenena nampanaiky ny hafa rehetra teto tany ary tsy nisy olona afaka natona ny farao raha tsy tonga tamin'ny alalan'i josefa
jesosy no mipetraka eo an-tananankavanan'andriamanitra ary tsy misy olona afaka anatona an'andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Kristy. Ary rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana io Josefy ka nanomboka nivoaka dia nisy lehilahy nandeha teo alohany niantsoantso sy nitsoka tropetra tamin'ny feon'ny tropetra nanao hoe miakofa amin'ny lohalika reo. Tonga Josefy ary rehefa tonga Jesosy dia aneno ny tropetra ary ankohaka ny lohalika rehetra dia iaiky ny lela rehetra. E tompoko, izy ny teo ary noho ny maty Josefy dia namela fahatsiarovana ho an'ireo izay niandry fanafana izy. Nikasika an'io vatapaty efa toto tamin'ny tanako voatsela izay vita tamin'ny plomb fa ny vatany dia izay natao hijanona ny taolany ozy aza velanareo eto fandray androany amangy anareo Andriamanitra. Mpaminany izy amangy anareo Andriamanitra. Ary ozy rehefa miakatra ho any amin'ny tanam-panantenana ianareo dia alao ny taolako. Nizoky olona Hebreo izay teo feno diakapoka sy rano lamosina dia afaka anjery teo amin'io vatapaty io ary nanao hoe ndray androany hivoaka eto sika. Namela fahatsiarovany Jesosy fasana foana. Ndray androany sika raha akeo amin'ny fasana fa misy andreo malalatsika ka mandre andreo vogatany kely ratsy rehefa oreo lavenina iverina amin'ny lavenina vovoka iverina vovoka ary tany iverina tany. Nefa rahalahy afaka hijery ny any andafiny ranomasina sika eo amin'ilay fasana foana. Ndray androany hivoaka hiala eto sika ody any an-trano. Avy izy naseho tamin'ny tandidona ny zavatra rehetra. Jereo ane Davida nolaviny vahoakany ihany. Nesoro ny vahoakany ihany teo amin'ny fiandrianana. Mpanjaka ny Jerosalema izy teo nefa ny vahoakany ihany nandroaka azy niala ny Jerosalema. Ary niakatra ny tendrombohitra Oliva izy dia nitodika ka nitomany. Nolaviny izy 800 taona taorian'izany lay zanaky Davida mpanjaka ny Jerosalema no teo amin'ny avoana ary nitomany noho izy nolaviny. Lay fanahin'i Kristy tao amin'ny Davida io nanondry mialoha ny azo fijaliana avokoa zany. Reo mpaminany fahiny dia niteny tamin'ny anarany, miaina tamin'ny anarany izy reo, miasa tamin'ny anarany. Azo antoka Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niresaka tamin'ireo razana fahiny tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany. Ka ny mpaminany sy ny olona ara-panahy maro ary amin'izao andro izao dia mamoaka ny taratry Kristy fotsiny. Tamin'izany nijoro teo izy ireo ary nijery tamin'ny alalan'ny lalàna. Eto izy ireo dia mijoro mijery mianoarina amin'ny alalan'ny fahasoavana. Fa ao amin'ny Hebreo 1:10 ny toko farany matetika no nanontany tenany amin'io. Ny toko farany lala etapany farany amin'ny Hebreo toko fara 1:10 rehefa miresaka ny amin'ny Abrahama izy ny toko lehibeny amin'ny finoana io fa tamin'ny farany dia ozy ny renireny ny tafo trondro sy oditrosy izy ireo ary natao fadilanovana sy ny tsofaina. Ny renireny tena izy ireo tsy nanana toerana le nankalainy ary noesoana sy nenjehiny. Nefa izy ireo zao tontolo zao dia tsy mendrika ho an'ny olona to azy. Dia teo Paoly ary nilaza hoe fa tsy tanteraka ireo raha tsy eo koa sika. Satria nijery nalandrify ny azo fijaliana izy ireo fa isika mijery amin'ny alalan'ny azo fijaliana. Manana ny fanahin'i Kristy isika taorinina tongavan'izany olombelona nofo ka nonenany teto anifitsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina no havitsika eto izay drafitra tsara lavitra. Ary manontany indraindray hoe inona no antenan'ny kristianina ankehitriny. Misy mpitory-teny mandeha miaraka amin'ilay eny mila ho na misy fiangonana vaovao na tetika asa vaovao izay miantso ny tena no mpaminany mandehandeha eny manao hoe raha omena izy ireo vola toy izao raha omena fiara tsara indrindra raha toy izy ireo raha hiakatra isaky ny enim-bolana ny karamako mila manana ny tsara indrindra sika, mila manana ny trano tsara indrindra, mila manana ny akanjo tsara indrindra. Inona nataontsika rehefa hijoro eo anatrehan'ireo lehilahy ny renirenireo tafolo-trosy sy olo-trondry tsy nanana toerana ametrahana ny lohany ny renireny tany anefitra. Nefa raha sendra misy manimbazimba atsika dia vonisika niala amin'ny fiangonana ka tsy veriny intsony. Inona loatra no taken'ny kristianina ankehitriny. Tokony homenatra ny tena tsikisika. Andriamanitro mamindrafo aminay. Tamin'izany andro zany niteny tamin'ireo mpaminany izy fa amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'ny zanany. Fa tamin'izany dia niteny ny mpaminany fa ny eto dia niteny ny zanaka amin'izao andro izao. Isaorana ny eny anaran'ny tompo. Amin'ny teny hafa raha mijery mialika anareo ny negatif dia mety hanao fantsoana. Saingy efa voasasa izy ty. Efa mazava ny sary. Tamin'ny alalan'ny mpaminany tamin'izany fa ny eto dia amin'ny alalan'ny zanany. Tamin'ny alalan'ny negatif tamin'izany fa ny eto dia amin'ny alalan'ny positif. Amen. Hitanareo ve zany?
tsy misy fomba mety avery anareo. Zavatra pozitif io fa amin'ny alalan'ny zanany am'izao andro zao. Oh, mahafinaritra re zany. Zay voatendriny ho mpandova. Oh la, mpandova ny zavatra rehetra. Inona nisy teo? Fanendreny zany. Oh, mieno no tendreny izy Kristy zany ho mpandova ny zavatra rehetra. Oh, malalo zany ny devoly hatrany amin'ny saedeniny. Hitanareo tsara, rehefa nandrea zany teny zany ny devoly tamin'io andrio, rehefa nitsarainy reo olondreo ozy, satria avy amin'ny vovoka ianao de verina ho vovoka. Ary ny taranaka raha vehivavy no anoritoro ny lohany menarana. Nisy taranaka raha mpanatenainy nitady tsy tapaka ny taranaka io Satana. Foniteraka Abel de ozy, io la izy, io la vo, de nyvonony Abel fa Kaina zanany no namony any Abel. Ary raha vao maty Abela de ozy resoko lay vo no vono zany. Ozy matiko io. Nefa ny fahafatesany Abel, ny fahaterahany Seta de naneo ndray ny fitsanganana. Jereo ny fomba ny avian'izy ireo. Io firazana ny Seta io, zay ny fanesy teo de lehilahy tsotra sy marina hatreo amin'ny Enoka, hatreo amin'ny Noa, mandrapatapitra ilay fandriganana tamin'ny safodrano. Jereo ny firazanany Kaina, zay lasa olona lalitsaina, nianatra, mahay siansy. Tsy nilaza va ny Baiboly, tsy nilaza va Jesosy hoe ny zanaky zao tontolo zao de fetsy noho ny zanaky ny fanjakana. Jereo ny lafiny misy an'ny Kaina am'izao andro zao, lalitsaina, nianatra, mila proof, tena mpivavaka. Jereo fa tena mpivavaka, saingy scientiste, mpanorona, lehilahy malaza. Raisy reo lehilahy malaza, jereo ane Thomas Edison, reo lehilahy malaza, jereo ane Einstein. La atidohan'izao tontolo zao. Raha ny filaza azy am'izao andro zao hoe atidohan'izao tontolo zao, nefa tsy miezaka sika ny ampiasa toto. Mamela an'ilay saina ataon'i Kristy ho ato anatsikisika ary jery an'ity teny ity ka anao an'io marina. Reo dokotera mpitsabo na de midera azy ireo am'izay zavatra rehetra nanatsika sika, nefa ny akamaroan'izy ireo dia pila proof ka manao an'Andriamanitra ho tsy fantatra. Jereo ny olona lalitsaina sy manatsaina ankehitriny eo amin'ny lafin'ilany io ny misy azy ireo, lay lafiny misy an'ny Kaina. Jereo anefa ny manetry tena sy ny malemy fanahy. Mahita fitsanganany indray ary anareo eo. Oh, isarana ny eny anarany tompo. Zay ary le izy. Mary, izy no nanao azy ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nariny zao tontolo izao. Iza no nanao azao tontolo zao? Kristy. Kristy ve no nanao azao tontolo zao? Eny tompoko, andesika jery lavidavitra fotsiny. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny fanatrehany indrindra. Ny famirapiratany voninahitra iza, ny voninahitry'Andriamanitra. Ny endriky ny fanatrehany iza indrindra, an'Andriamanitra. Oh, tiako ny eto. Na endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny teny. Zay ala izy. Ny teny zay miazona ny zavatra rehetra. O Jesosy ao Mateo 4:20, ny lanitra sy ny tany andalo fa ny teniko tsy mba ho levona. Izy miazona ny zavatra rehetra. Miezaka ny androdana an'io siasy ka manao hoe boky toto io efa nadiky zany. Na de ny fiangonana katolika romanina azy, ony eveka Chaine efa nadiky inefatra na indimy tamin'ny fotoana samihafa io ka tsy azo ekhinana loatra. Tsy afaka ivelona amin'ny anareo raha toka nylay zany. Nefa miazona ny zavatra rehetra amin'ny teniny izy. Amen. Zany ny fiheverako ny amin'io. Inoko ny Baiboly. Ny teniny heriny. Misy hery eo amin'ny teny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotatsika izy, jereo ny eto, de nipetraka teo amin'ny tanana kavanany lehibe any amin'ny avo. Inona ny ezahany Paoly atao? Miezaka naneo izy hoe efa nokasain'Andriamanitra atao amin'ny Kristy zavatra rehetra, fa Kristy no endrika maneho an'Andriamanitra. Ny sisa rehetra eo amin'ity toko ity de miresaka ny amin'ny maha-ambony azy no reo anjely. Ambony noho ny fahefana rehetra. Nanompo azy ny anjely. Miezaka nanandratra azy Paoly. Eny, te hiezaka ny raha tsy jery ny akoatra zany a, fa ny sisa amin'io de fanamboniana ny Kristy, fa zay lazainy Paoly. Eto tony ny ao amin'ny toko 1:10. Ary io rehetra ny resahany io ny am'izao tontolo zao. Ozy
fa anjely iza no mba nolazany hoe zanako ianao, zany teraka anao androany. Hitanareo amin'ny fiafarany zao tontolo zao olevona izy ireo, olevona zao tontolo zao, fa ny ary olevona ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao. Avalony toy ny fitafiny zany ho tonga antitra izy ireo hiova ary ho fono, fa ianao no tsy miova, ianao no tsy miova mandrakizay, ianao no zanako, zany teraka anao androany, ka tsy olevona mihitsy ianao fa mipetraka eo tanana kavanan'ilay avy. Midika ho inona ny tanana kavanana? Tsy hoe manana tanana kavanana Andriamanitra ka misy olona mipetraka eo amin'io. Ny tanana kavanana dia midika hery sy fahefana. Izy no nanana fahefana tamin'izay rehetra ao an-danitra sy etỳ an-tany, ary izy no naharina ny lanitra sy ny tany rehetra. Koa iza ny olona lehibe io, ilay rangahy lehibe io, Kristy. Eny Andriamanitra raha teo amin'ny ray zanaka ary fanahy masina dia tsy trinité io, saingy tsy hoe olona telo akory, anjara asa telo io teo amin'ilay Andriamanitra tokana. Izy lay ray nitarika ny zanak'Israely, anjara asany teo zany, lay Jehova ray lehibe. Ary monina teto ambony tany izy natsona hoe zanaka, ary ankehitriny dia monina ao fiangonana izy natsona hoe fanahy masina. Tsy hoe Andriamanitra telo fa Andriamanitra tokana teo amin'ny anjara asa telo, ray, zanaka ary fanahy masina. Miezaka ny olona ny anao azy ho Andriamanitra telo samihafa ka Andriamanitra ray. Zany no antony ny Jiosy tsy ho vitanareo mihitsy ny tsy ampino an'io Jiosy mihitsy ianareo. Tsia, raha zany tsino izy nazo didy izy hoe Andriamanitra tokana, tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana. Any Afrika izy ireo dia manao batisa amin'ny fomba telo, ataon'izy ireo batisa indray mandeha ho an'ny ray, indray mandeha ho an'ny zanaka ary indray mandeha ho an'ny fanahy masina. Ny mission de la foi apostolique dia manao batisa intelo makaty aloha ho amin'ny fahafatesana. Lay antsoina hoe filazantsara fenao amorontsiraka nefa na namorontsiraka tsy nanana dia manao batisa intelo mianorina, ka lazainy fa izy ho amin'ny fandevenana azy. Ary izy fony maty izy dia niankohaka teo aloha. Oly anankiray andraso kely ataonareo ambany lamosiny rehefa mandevon'olona, rehefa anao tsy misy dikan'ireo nefa samy diso izy ireo, samy diso raha araka ny soratra masina. Ity no rima sy tomima, io no mandamina ny raharaha. Indro eto andesa eo tsika fotsiny ny elika zany mba ahitana zay mety hoendriny anio arivo. Eto an'izany raha tianareo ny ahitan'io, tamin'ireo 5 taona nampitory teny aho no nandalinako an'io, fa matetika nanontany tena ny amin'ireo fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fiangonana. Inona moa ireo fanomezam-pahasoavana ireo? Faminan'iny, tena amin'ny fiteny tsy fantatra, fantikana fiteny tsy fantatra, fanambarana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa, zay samy tonga amin'ny alalan'i Kristy. Eny jereo, Kristy ny lohan'ny zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny fiangonana. Ary mova ianareo ka efa nahita diamondra lehibe, ny diamondra tena lehibe iray zay voatefy tsara, ny sombony kely maro miala avy amin'io, miala tamin'ny fanefena azy. Izay no mahatonga azy ho diamondra tsara. Zany no antony nanesorana an'ireo sombony. Ny tena diamondra raha ny nanaovana azy dia efa voakapokapoka. Ny tena diamondra amin'ny fotoana ahitana azy tany Kimberley ny tenako. Ianareo maro aminareo no nandrefa azo atao any mitsipona diamondra eny amin'ny arabe. Marina zany, Jas Bilia Ramsey Bosort, ny filohan'ny fitrandrana diamondra atao Kimberley no mitondra izy ny mpandamindra raha tamin'ilay fivirina nataoko tany. Fa raha vao nivoaka trandrana izy ireo any amin'ny 500 metatra eo any ambanin'ny tany any izy ireny. Rehefa mivoaka avy any izy ireny dia vato mangamanga sady lehibe toy ny vatomanga azonareo manodidina ety. Ary ireo teratany ireo no ataon'izy ireo any amin'ny 500 metatra mahery any ambanin'ny tany, hitrandrahana azy ireo mba hiazonana ny vidiny lafo. Raha misy makeo amin'ilay renirano, efa misy miambina an'io hatrany amin'ny 100 kilometatra miala eo. Makasy 400 litatra anankiroa izy ary manangona eo fenofa fasika zany. Ary raha vitanao nody miaraka amin'izany dia olona mpanefoefo ianao, fa izy diamondra marobe ao, saingy tsy maintsy miasa mafy izy ireo ary mitrandraka an'io mba hiazonana ny vidiny ambony. Eny ny diamondra rehefa mivoaka avy ao zany dia tsy misy afa-tsy zavatra lehibe malamalama boribory toy ny vaky mpitaratra. Misy ny diamondra manga, ny diamondra mainty, ny emeralda, ny diamondra mazava, ny diamondra fotsy. Saingy rehefa mivoaka avy ao zany, avy eo rehefa namboariny zany ka natao ampiasaina dia misy ampahany amin'io diamondra io tsy maintsy very, ary tsy maintsy afory ireo sombony miala tamin'izany. Kapona ihany ireo sombony kely satria rehefa entina eo amin'ny tena hazavana zany toy izao dia lasa mamirapiratra. Lay sombony ny mahatonga ny mamirapiratra dia lay fomba anefenan'io, tefeny zany, esorina ny sisiny. Avy eo rehefa vita zany dia zay no mahatonga azy mamirapiratra. Ary misy mamoaka hazavana maitso, ny hafa mamoaka hazavana mangamanga, ary angamba ny hafa hazavana emeralda, hazavana mena, fa misy hazavana samihafa mivoaka avy aminy toy ny loko avana. Antsoina izy ireo zany hoe afo amin'ny diamondra. Eny ny tsiraray amin'ireo hazavana ireo dia maneho ny fanomezam-pahasoavana. Saingy Kristy izy reriana nefa no diamondra, fa izy lay tonga ary nikapohina sy noratrainy ary nikaravasina mba ahafahany mamoaka taratra ny tenany amin'ny mahafazavana zao tontolo zao azy.
izy io diamondra faratapony io. Azonareo eritreretina ve fa fony mbola tsy nisy akory ny tany talohan'ny sy ny hazavana, talohan'ny sy ny kitana, talohan'ny sy ny rehetra io, de efa nisy loharano lehibe iray nivoaka avy amin'ny fanahy, ary avy tamin'ny loharano io no niavian'ilay fitiavana madio indrindra, satria tsy nisy zavatra hafa mety ho nivoaka avy amin'io akoatra ny fitiavana. Eny, isika raha zay atsotsika ho fitiavana amin'izao androzao de fitiavana efa voavatoka, fa raha vao mahazo ny fofony koa sika na hoe kely de kely amin'io fitiavana io atao anatsika de manova ny fiheverantsika rehetra zany. Avy eo nisy renirano hafa nivoaka tamin'io avy tamin'ny loharano folitra io, lay diamondra, ary natsoa zany hoe fahamarinana, tena fahamarinana marina. Eny, zany no antony tsy maintsy isiany lalàna eo amintsika, zany no tsy maintsy isiany fitsarana eo amin'ny lalàna. Raha tsy misy fitsarana ao ambadiky ny lalàna de tsy mahasoa ny lalàna, ary efa nisy ny fitsarana noho ny lalàna zay mitondra fahafatesana, nefa tsy nisy olona navita nandony famaizana raha tsy Andriamanitra tenany, ary nalohany ny famaizany fahafatesantsika ka netiny teo any ny fahotantsika mba hahatonga antsika ho fahamarinany n'Andriamanitra amin'ny alalany. Eny, rehefa nivoaka reo hazavana lehibe reo na reo tara-pahazavana avy amin'ny fanahy, fitiavana, fiadanana, ka tsy nisy afa-tsy zany teo, zany io tsy nisy fijaliana, tsy nisy ny fankalana na ny fandrafiana, tsy afaka nivoaka tamin'ny loharano io zany, fa Jehovah io te io, Jehovah Andriamanitra io te io. Ary eto arak'izay antsony ny teolojianina azy nisy teofany nivoaka avy tamin'io, zay nantsona ao misoratra masina hoe ny logos, lay logos nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Sarotra zavay zany, nefa ampahan'Andriamanitra io. Eny, zao ny zavanitranga. Mialatsiny tonga eto amin'ity fotsiny mitondra eo amin'ilay tiavako azy mihitsy eto, hitanareo ny logos, ary io loharano lehibe io, io loharano fanahy lehibe io zay tsy manam-piandohana fiafarana, io fanahy lehibe io no nanomboka naka endrika tao amin'ny famoronana, ary ny logos zay nivoaka avy amin'io de lay zanak'Andriamanitra. Io ihany no endrika hita maso nisy teo amin'ilay fanahy, ary teofany zany zay midika hoe vatana, ary vatana mitovy amin'ny olona. Nahitan'io Mosesy fony zany nandalo nanivatsivany teo amin'ny vatolampy, de nijery an'io izy ka nanao hoe tahaka ny vok'olombelona ny endriny. Zany karazam-batana zany ihany no azontsika rehefa maty eto. Raha ravany ty tranon'ilay tsika ety an-tany ty de manana hafa efa miandry sika. Io ary zany, ary io lay teofany zay zanak'Andriamanitra. Io zanak' io logos io no tonga nofo, satria natao tao amin'ny nofo sika, ary lay teofany, lay logos dia tonga nofo teto anifitsika, ary tsy afakory io fa toerana fonenana, satria nono natao aminy avokoa io loharano io. Hitanareo ve zany? Eo ary zany, io ary lay izy zay tao jereny eto, andesika matika faingana eo amin'ny Hebreo toko fahafito mba ho fotoam-pasoavana kely monja raha sitrak'Andriamanitra. Andeha jerena ny endriky zany eto. Abraham, firy fotoana ananantsika? 10 minitra no ananantsika. Eny ary, raisitsika reto avy eo faranantsika amin'ny manaraka na any alaty raha sitrapony tompo. Abraham niverina avy nandresy mpanjaka, fa io Melkizedeka io zay mpanjaka ny Salema. Firy malala hoe iza hoe ino ny Salema? Jerosalema, mpanjaka ny Salema, sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Laintsena ny Abraham rehefa niverina avy nandresy mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy. Enoy, sady nomeny Abraham ny ampafolo ny zavatra rehetra azy. Voalohany, raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, vao mpanjaka ny Salema koa, zany hoe mpanjaka ny fiadanana, tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na farany fiainana.
nisy mpanjaka nidina avy tany Salema ka nitsainany Abrahama tonga avy nandresan'ireo mpanjaka, ary io mpanjaka io dia tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana voalohan'andro na farany fiainana. Izy io nitsainany Abrahama io. Ankehitriny eritrereto tsy manandray izy, tsy manandreny izy, tsy mbola nisy fotoana hoe niandohany ary tsy isy fotoana hiafarany, ka dia tsy maintsy mbola velona ary ankehitriny io mpanjaka ny Salema teo io. Amen. Hitanareo ve zany? Io le teo fany teo dia ilay zanak'Andriamanitra. Inona moa Salema? Io le Jerosalema any ambony, io le nitadiaviny Abrahama voata hita fa niesaka izy ny ahita an'ilay tanàna izay Andriamanitra tompo marika sy mpanao azy. Nirenireny teny nitafolitrondry sy nitrosy izy dia nirehetra teny fa diranovana nirenireny fa nitady an'ilay tanàna izay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao azy. Ary nifanena tamin'ilay mpanjaka ny Salema io izy nidina teo ary nalohany taminy ampafolony zavatra rehetra ny babony. Amen. Izy ihany io. Oh, ry lalagramo, izy ihany io. Izy ihany io. Nahita azy indray Abrahama. Fandray andro izy dia nipetraka teo amin'ilay. Niandrandra izy dia nahita fa nisy telo lana natona teo. Fantatrareo fa misy zavatra makasika ny kristianina. Dia nialalany ny fanahy rehefa hitan'izany. Fony izy fantantsotro zao zany, misy zavatra ara-panahy fotsiny eo amin'io. Ara-panahy no amantarana ny zava-panahy. Fantatrareo tsara, azo ny ambaratsotro zao io. Raha tena nateraka izy, niondroko malala ny feoko. Dia nalala fotsiny izy fa nisy zavatra teo. Nivoaka izy dia nanao hoe midina tompoko, mipetraha, mijanona kely eto fa aka tapamofo kely aho ary omeko eny an-tananao. Anasany tongotra ao mitsahary ianao. Dia izy dia izay vao nondianao fa tonga ianao mba hamangy ahy. Teo amin'ny tany tsy nahavokatra nisy azy. Nifidy an'ilay lana-tsarotra, ilay lalana nalehan'ireo olombitsiny tompo izay atao tsinitsinina. Indro anefa lota fa niaina atao amin'ny arena ilay zana-dralany tetsy. Saingy niaina atao amin'ny fahotana izy. Fa arakaraky nitombony ny arena matetika no miteraka fahotana. Ka dia nitondra azy teo i Abrahama raha nakarany kely nalasany tongotra izy ireo. Niazakazaka izy nisambotra zanakoby ary nisy zanakoby matavy azo ny teo amin'ilay andiany. Dia nivonoa zany nomeny an'ilay zazalahy zany anamboarany azy dia ozy risana fetafetao ny kobanao. Fantatrareo ny hoe fetafetahana zao ny dikany. Fantatry fa fanao ny reniko nametraka azy fisaka lavalava izay nataony teo amin'ny fitoeran-koba efa mba nahita ny reny misy sivany reny ve nareo. Ary nisy azo fisaka lavalava teo amin'io hanafisahana an'ilay koba hainareo tsara. Ary lasa mavesatra toy zao zany dia fisahana eo toy zany. Efa nahita ny mama nanao an'izany betsaka. Nisy azo fisaka lavalava izay nisy zavatra kely boribory ary nisy tarby kely maromaro teo amin'io. Nakarony toy zao io koba io ary nisovaniny toy zany hainareo tsara. Dia nikapokapohany tsakajanona toy zao mba avy eo alainy ilay azo fisaka lavalava ary fisahany manodidina zany toy zao mba ampidina an'io rehetra io. Ary eo ny fotoana ilantsika midina eny ka hitotony kobantsika eo amin'ilay milina fitotoana toy ny fahiny. Dia reny fitotoana lehibe toy ny fahiny reny hainareo tsara mavesatra ka tena azona mofo katsaka tsara. Afaka hitsofa vatakazo maro tontolon'andro nareo raha mahazo an'izany. Ka dia hoy ary izy fetafetao ny koba atao faingana ary manamboara mofo katsaka avy atao tranontsika atao faingana. Ary dia nanery ombivavy izy ireo ka nakaronono teo. Dia nalan'izy ireo zany ary naodiny ka nazaony dibera. Dia lasa izy ireo namono an'ilay zanakomby ary nakahina teo ary niendasiny ilay hena. Nalainy dibera ny ronono ny mofo vita tamin'ny katsaka ary nahazo dibera izy ireo nataony teo amin'ilay mofo katsaka mafana. Oh, tena tsara zany. Ary nisorany teo ambony rehetra io zany. Dia nentiny voaka zany ary napetrany teo amin'ireo toelona reo. Ary raha teo am-pihinanana izy ireo dia tsy nitsahatra nijerina nandrify azy Sodoma fa taoriana kely nitsangana izy ireo ary nanomboka efa andeha. Ary hoe Abrahama, hoy izy tsy sitrakao ny anafiny zany amiko, tsy afaka anafina aminao izay efa ataoko aho. Idiny eny aho efa tonga atao tsofoko ny fahotany Sodoma. Izy io lehilahy io feno vovoka ny akanjony ary mipetraka teo nihinana henana zanakoby ary nisotro ronono ombivavy ary nihinana mofo katsaka misy dibera. Izy io rangahafahafa io. Ny roa na telo izy ireo no mipetraka teo feno vovoka ny akanjony. Oh avy any amin'ny firenena lavitra zay. Tena lavitra. Ary koa nilaza izy izy ary izy ireo ozy tsy misy azo kafenina amin'ny Abrahama fa izy ny mpandova ny tany. Amen. Ambarako ny tsy ambaranteloko amin'ny teny hafa ho an'ireo izay mpandova ny tany. Eo ny tokony isy ny fiangonana amin'izao andro zao. Marina zany mandray an'ireo tsy ambarantelon'Andriamanitra alalany ny fomba hitondrana tena, ny asana izay zavatra tokony atao, ny fomba famindra ary ny fomba iainana. Isika ny mpandova ny tany. Marina zany manambara an'io aminareo izy fa tsy hitahirina inona na inona. Zany mahatonga antsika mahita ny fitrangan'ireo zavatra ireo. Ozy atao zao andiana fanatisma io avelao izy raha ilazy zany. Lay mpandova ny tany no mahalala an'ireo zavatra ireo fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany.
mampafantatra ny tsy ambaratelony am'ireo izy, ambarany am'ireo zany ka asehony am'ireo ny tokony atao sy ny fomba iainana, ahafony zavatra zao tontolo zao, mandesy mivelona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ity tontolo misy ankehitriny ity, miara-mandeha aminy. Avereo ilaza izay ty zao tontolo zao, ary izy tsy azoko afenina amin'ny Abrahama zao tsy ambaratelo zao, satria hita fa mpandovany tany izy. Nefa ozy idina motika Sodoma, idiny eny inona nataonao eo tompoko, avy aizy tianao, ahoana ny amin'io rehetra io? Hitantsika fa ozy misy zavatra hafa ry Abrahama 5 taona zay ny andrasanareo an'io fampanantenana nomeko anareo io, efa azonareo avokoa ny taty-jaza ny paingotra sy ny sisa ho an'io zaza io, efa 5 taona lasa zay, mbola miandry afony ianareo. Ankehitriny amangy anareo aho saiko teo amin'ny fotoana iny, araka ny fotoana iny ka omba anareo aho amin'ny volana manaraka. Ary tao amin'ny lehilahy tao ambadika Sara, ary teo evoan'io lehilahy io ny lay raha niresaka tamin'ny Abrahama toy zao, ary ho Sara ozy inona no nampomea Sara? Ahoana ny am'zany? Zany ka telepatia sa tsy zany? Inona no nampomea Sara? Ho Sara tsy nome mihitsy ozy, eny nomenao, nataotra raha vehivavy nangororo izy ary io, fa fatany nataony raha vehivavy tao amin'ny lehilahy tao ambadika. Io Andriamanitra ihany no miaraka amintsika amin'izao fotoana zao, izy ihany fatany amin'io rehetra io. Hitanareo manambara an'io fotsiny arakarak'izay ilainareo izy. Hitanareo inona no mampomea anao? Hitanareo fa teo ivony io, nanindry an'izany ny Baiboly, ho zany lehilahy teo ivony, nefa fatany zany. Nahoany raha vehivavy ao ambadika ao no manao an'io. Hitanareo de ozy amangy anareo ah, izy io ranga hafahafa io, fantatrareo ve ny zavany tranga nandehandeha teo izy ary nanjavona. De laza ny Baiboly fa lay Andriamanitra tsy toy io, Jehova, io loharano lehibe io teofany io logos io. Ndray mandeha nisy mpitoro-teny vitsy nanao tamiko hoe Rahalahy Branham tsy ataonao Andriamanitra kosa io hoe sa zany ho ianao. Oia, laza ny Baiboly fa Andriamanitra io Elohim, zay izy io lay Andriamanitra tsy to ny El Shaddai. Marina zany, lay mpanome hery, lay mpanome fahafahapo. Amen. Mahatsiaro tafiditra tsara, etrereto zany eto tony maizy azy ankehitriny aneo aminareo aho hoe iza moa lay eto, de ho hitanareo hoe iza lay zanaka. Jesosy lay teo talohany nahazony an'ilay anarana teo amin'ny olona. Jesosy teo amin'ilay fahatsakana izy tamin'izany andro zany, ary nisotro teo avokoa ny rehetra. Fantarareo tsara fa nanana rano izy ireo tany anefitra sy ny sisa toy zany. Ozy nihinana ny mana izy ireo, oreo voalaza hoe nirazanay nihinana ny mana tany anefitra 7 taona, fa ozy maty avokoa izy rehetra. Ozy za lay mofinaina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra, zay mihinana ty mofo ty de tsy ho faty mandrakizay. Voalaza hoe nirazanay nisotro tamin'ny fanahy tamin'ny vatolampy ara-panahy tany anefitra zay nanaraka azy ireo. Ozy zany vatolampy voninahitra. Masin-dajaona toko 9. Nahoana oreo inona? Marina zany. Nahoana voalaza hoe ianao de ianao anefa tsy 50 taona akory, mazava ho azy fa ny asany nahatonga azy somary antitra kely, nefa 30 taona fotsiny izy. Voalaza hoe lehilahy tsy aby 50 taona akory ianao, nefa milaza fa efa nahitany Abrahama zay fa 700 taona nafatesany. Fantatray zao fa dio miahy ianao. Ozy fontsy mbola ary Abrahama de izy teo ary izy. Izy ary le hoe zaza izy anarana mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra io. Teo no io andriafy tao anaty romeminy rehetra io. Zaza izy teo ary izy iteo efa n'izy teo io natsona hoe zanak'Andriamanitra, lay hoe zaza izy lay Jehova. O Tomasy tompoka se hoenay ray de ampo anay zay. Ozy zay elizany niarahako taminareo nefa tsy mahafantatra nareo. Ozy raha mahita nareo de mahita ny ray. Nahoana ny manao hoe asa hoenay ny ray? Zasy ny ray de ray ihany. Ny raiky no mitoetra ato amiko, taberina kely natsona ho zanaka fotsiny aho. Ny ray no mitoetra ato amiko. Tsy zany manao ny asa fa ny raiko zay mitoetra ato amiko. Izy ny manao ny asa fa tsy za. Eny teo indray izy io tamin'izany nahita azy Mosesy lay ampahany taorina, ka ozy tahaka ny vokon'olona ny endriny, lay logosy avy tamin'Andriamanitra. Inona ve no nitranga? Andriamanitra teo io, ary ny antony nahatonga azy avy amin'ny logosy ho nofo. Inona? Ahoana hoe nareo inona no nitranga teo? 10 minitra talohan'io izy teo de izy teo lay logosy. Sanginona nataony nanintsitra ny tanany fotsiny izy. Eny ny vatantsika dia avy amin'ny singa 12 samihafa eto tany. Vatantsika zany vita avy amin'ny potasy ary misy calcium kely sy solika ary hazavana kosmika atome sy ny sisa. Mikambana amin'ny famaky izy rehetra, ka zay no siny ty vatanty avy amin'ny vovotany. Mihinan-kanina ianareo, fa rehefa mihinan-kanina ianareo zay ny volavolaina avy amin'ny vovoka, ka ny vovoka ny avy zany dia mitoto zany ihany. Ny nofinareo raha ny nofinareo ihany resahana de tsy hafa amin'ny soavaly na ny
vavy na zavatra hafa rehetra mbo nanofy azy zany ry zazalahy ny nofinao no asianao lanjana nefa misy hainao amin'io fanahy io ry lalahy marina zany fa nofinareo de vovotany fotsiny toy ny biby tsy hafa noho ny biby ny nofinareo ary raha mitsiriritra araka ny nofy ianareo sy ny zavatra hitanareo mitsiriritra vehivavy mitsiriritra an'ireny zavatra maro isan-karazany reny de mbola biby azy zany marina zany tsy tokony anao an'izany ianareo ny fanan'Andriamanitra de tarika anareo androso ary ametraka anareo eo amin'ny faritra avo kokoa noho izany tena marina zany eny fa teto nisy an'io teofania lehibe io nyjoro teo inona io lay Jehovah Andriamanitra lehibe fantatrareo na zany na nitsytanana fotsiny izy ary nakatao maheran-tanana nakazavana ary natsipony teo aminy toy zao zany ka lasa vatany iray de nifindranako fotsiny izy zay ihany ozy aviatiry Gabriel io arkanjely lehibe io lasa nifindranakao amin'io aviatiry Mikael lay anjely eo akavanana ho an'ny mifindrao amin'io Andriamanitra sy reo anjely roa reo no nandendeteny tao anaty nofon'olombelona ary nysotroron'olona ombivavy ninana dibera avy amin'ny ronono ary ninana mofo katsaka vitsy ary ninana nofona zanakoby anjely roa ary Andriamanitra nilazany baiboly Melkizedeka io de lay nitsainany Abrahama raha niverina avy nandresy mpanjaka io lay zanak'Andriamanitra androsy ansika eto amin'ny Hebreo ny toko fahafito hoy izy fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy io ary izy no nahariana ny zavatra rehetra fa nivoaka avy hatrany niala teo izy ka nanova fotsiny ny vovoka iverina ho vovoka indray de nifindra avy hatrany niverina tao amin'ny voninahitra fa reo anjely raha vao nafahany izy ireo lota sy ramatolota de mbola nierika anjery raha vehivavy no lazainy nambarany azy ireo tsy hanao toy izany intsony de nifindra avy hatrany niverina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo eny fanantenana lehibe toy inona no nanantsika eo amin'io finoana lehibe topotsika an'io arivo io lay Andriamanitra velona lay Jehovah lay andriafo no miaraka amintsika maneho ny tenany amin'ny kely izy amin'ny asa amin'ny fisandratana namela azy ireo nakasary azy lay Jehovah teo ihany lay zanak'Andriamanitra tonga avy amin'Andriamanitra niverina tany amin'Andriamanitra ary monina ao fiangona no mandrakizay eo no misy azy manana ny anarantsika ao amin'ny bokiny izy sady nianina tamin'ny tena satria tsy misy lehibe noho izy zay azo nianianana fa izy no ananganatsika amin'ny any farany izay mihinana nofiky sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny any farany izay manatona de tsy mba ho laviko izay mandre ny teliko ka mino zay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy hoe lohina fa tafafina ny ala tafafatesana ho amin'ny fiainana io ihany lay afaka nintsy tanana ka aka calcium sy potasy eran-tanana dia de hoe indray ianareo ary eo amin'ny bokiny ny anarako aoko inona raha miamororaka toy inona ny soroko na toy inona ny fahanterako azantoka fa tsy misy mampanahy ana de kely azy ry lalamaiky ndray androany ho tahinana eny fonao ralahy rehefa ho tonga io tropetra lehibe io fitsofan'io ka andingana ivoaka Josefa alleloia ilaza izy hoe rianaka de ho eo ianareo itovy endrika aminy ho tanora mandrakizay efa lasa ny fahanterana ny aretiny ny olany ny alahelo efa nanjaviny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra velona fa amin'ny alalany no iresahany amin'izao andro zao de ny zanany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa no nitenenina tamin'ny alalan'ny mpaminany fa amin'izao andro faran'izao kosa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany miteny amin'ny fony olona tsirairay izay nantsony izy rehefa nisy nahatsapanareo ny feony na nandrenesanareo azy nandodona taomponareo miangavy re aza tosoko zany andesika ivavaka ry ranay any an-danitra ô anio arivo faly tokoa zay no ny fahalalana eto amin'ny fanokafana anty epistile Hebreo ty ny fomba niverenany Paoly avy hatrany teo amin'ny filazantsara tsy nekeny tsotro zao ny anakinan'io teo amin'izay lazain'olona na teo amin'izay fahatsapana tia no fantatray ny fahamarinana de niverina avy hatrany teo amin'ny filazantsara indray izy ary izy niverina teo amin'ny testamenta taloha de ilay filazantsara nitoriana teo amin'izy ireo ary hitany teo nanerana ny testamenta taloha mialoka sy ny tandidona rehetra ka izany mahatonga anay manana an'ity boky lehibe ny Hebreo ty anio arivo ary hitanay zany tompo sady tianay zany fa nanerana ny taona rehetra nodorany zany narina tetstero niezana ny foanana nefa mbola mihevaeva tolony teo ihany satria nilaza ianao fa ny lanitra sy ny tany andalo fa niteniko tsy mba ho levona aveo o ny mpilapirofo hoy ianareo Paoly nanoratra an'io tsy Paoly fa lay Andriamanitra tao amin'ny Paoly de io vatana pahary tao amin'ny Paoly io tolay tao amin'ny Davida raha nilaza izy hoe tsy amela ny ray masoko tratry ny loha aho ary tsy amela ny ainy any amin'ny elo
ary nalainy ilay zanak'andriamanitra avy amin'ny mpaminany io zany teny zany dia nakeo anivon'ny eny mihitsy izy ary ozy raha vao ty taberina kely ity fa zano anangana azy amin'ny ateloko ary natao zany satria tsy afaka diso ny tenin'andriamanitra tsy misy odiso na dia ny kely indrindra azy toy inona ny soranay an'andriamanitra ny amin'izany io rima sy tomima lehibe io ary ny fahalalana fa ny fahatsapana andalovanay anio ariva tompo dia mamiratra tsara eo amin'ity baiboly ity nateraky indray zahay manana ny fany masina andriamanitra malalo raha misy lelana vehivavy eto anio ariva zazalana zazavavy zay mbola tsy nahatsapy zany ahoana na fanitsangana raha tsy misy fiainana ao anatiny o reo ananako ny fiainana nefa hoy ny baiboly izay mivelona ny fafinaretana dia maty fahavelona milaza izy fa manana fiainana nefa maty miamby anareo hoy ny baiboly hoe manana fiainana nefa maty milaza ianao fa manan-karena ary tsy manany zava-maory nefa tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy tsy mahanitra ary mitanjaka sy jambo ka ny tsy fantatrao zany ary eo ny toerana misy an'ireo fiangonana anio ariva tompo toinona na diso azy ireo teo amin'ireo zavatra lehibe sy sarobidy ireo ny fahalalana fa lay Jehovah andriamanitra lehibe zay ihany tokana afaka moakany hoy izy eto aty amiko ireo azandrano kely ireo nilainy naka n'ilay azandrano mba hanao zavatra avy amin'izany maneo zany fa ny fitsanganana dia tsy maintsy ho zavatra hoe misy zavatra iangano tsy hoe nanao azandrano ihany izy fa azandrano efa masaka mofo efa masaka no nataony ary namoky 5 arivo tamina azandrano madinika 5 izy mofo kely sy azandrano roa tompo teo an-tanany zany ary izy teo lay pahary nefa nilainy ny anazavatra teny an-tanany andriamanitra engane zahay ka metraka ny teny anay hoe eo an-tanany zao arivo zao ary anao hoe andriamanitra raiso amin'izay maizy ary rehefa tonga ny fiafaran'ny fiainako dia avelao andeha miaraka amin'izao fanantenana zao atao anatiko dia ny fahalalana fanateraka indray ary ny fanahanao no niarana nambara tamiko ka niarana nambara tamin'ny fanahiko fa zanakao lahy na zanakao vavy fa amin'ny andro farany ianao no anangana azy ireo ekeo zany raha io ary raha mbola miondrika ny lohantsika isy anankiray anangana an-tanany vekanao hoe tsarovy ara labranamy mambavaka tiako anaiky andriamanitra rehefa alohan'ny alako amin'ity tany ity hoe tena malala tokoa izy ka hiantso amin'ny anarako dia maly ah ny tompo itahanao ry anaka andriamanitra itahanao ianao koa ramatoa misy olo-kafa atsangany fotsiny tananareo laza hoe mivavao ara labranamy fa zany no ataontsika andriamanitra ny tahanareo ry zatovovavy tsara zany eny raha miondrika ny lohanareo eo am-pivavahana irandininy ray amin'io hira io aza mitsiririritra ny arena zava-pona amin'ity tontolo ity zay miasimba faingana aoreno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo fa tsy ho foana mihitsy zany azony lay tanan'andriamanitra tsy miova azony lay tanan'andriamanitra tsy miova aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo azony lay tanan'andriamanitra tsy miova raha mbola milalao azany izy sady miondrika alohanareo sitrakareo fotsiny ve ny anangana tananareo anao hoe eny tompo ity inona nataonareo maneo io fanifananareo ao anatinareo dia ananapa-kevitra mila ny tananao ah tompo andriamanitra itahanao ry zazavavy kely anangana ny tanako aho andriamanitra itahanao ry zazavavy kely etsy ambany etsy tsara zany ry malala andriamanitra hainareo tsara fa nisy fa mahitanareo manao an'izao azararana ny zaza anatona tiako ianao andriamanitra hiazona ny tanako ary amin'izany andro zany tiako no hoe matananao ka rehefa miantso ianao dia hoeo ah eny tahaka ny lazarosy andriamanitra itahanao ranabavy rehefa tapitra ny diatsika raha natoky teo amin'andriamanitra ianareo mahafinaritra sy mamiratra ny fonenanareo ao amin'ny voninahitra ahity zany ny ainareo nakarina inona ary no ataonareo eo azony lay tanan'andriamanitra tsy miova azony lay tanan'andriamanitra tsy miova aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo azony lay tanan'andriamanitra tsy miova raha ny any an-danitro
maro reo tanana nitsangana eto amin'ity fivorina kely ty androany ariva maneho fa te hiazona izy ireo anio ariva lay tananao tsy miova mandrak'izay amin'ny fahalalana fa zay nakinina taminao hoy ianao zay rehetra nomeny ra iano anatona ary tsy isy overy izy ireo fa zano anangana azy amin'ny any farany tsy ho faty mihitsy tsy hoe amin'ny fitsarana mihitsy fa ananan'ilay mandrak'izay lay fiainana mandrak'izay ary tokana ihany ny fiainana mandrak'izay avy amin'andriamanitra ireriany zany andriamanitra zany ary tonga ho ampahan'andriamanitra zay ka tena lasa ho zanaka lasa nakavavin'andriamanitra mihitsy rehefa ao aminay ny fanan'andriamanitra dia misaina taka an'andriamanitra zay ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny fisainanay ary miezaka izay ny velona hafaly azy ekeo tompo nidiran'io karazam-piainan'io ao amin'ny olona tsiraray izay nanangana ny tanany ary reo zay tokony ho nanangana ny tanany nefa tsy nanao zany mivavaka nombanao azy ireo ekeo zany raha io ary efa tapitra nyity mifarana ny fiainana iditra ao amin'ny fiadanana ne zahay amin'izany andro zany miaraka aminy eo amin'ny zay tsy ahantitra na intsony tsy arary intsony tsy isolana intsony fa mandra-patongan'io terizy ho faly so sambatra zahay iderazy satria angatanay amin'ny anarany zany amen. Zay rehetra ampianao reto andesika nangatanana fotsiny arirany io hira fo io azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova aoreno eo amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanareo azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova eto iraintsika teny zany raha hoe mpirana toy zany ho an'izay nilanareo atao ve andriamanitra hitanao ry sakaisy raiso tanana ny olona mipetraka eo akaikinareo andriamanitra ny tanao eo amin'ny lafiny roa ary eo amin'ny lafiny roa mandraisa tanana andriamanitra hitanao ry sakaisy ombanao ane andriamanitra aoreno amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanao ridok fantatro fa misy zany rahalahy fantatro fa teo ianao ry laleville voatsely zay rehefa tapitra ny diatsika isy zany raha iandroany raha natoky teo amin'andriamanitra ianareo ahitandralahy steward eo sika mahafinaritra sy mamiratra ny fonenanareo ao amin'ny voninahitra ahita zany ny ainareo nakariny azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova tiako fiderana io aorin'ny afatra azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova aorena eo amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanareo azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova feno fiovana faingana ny fotoana tsy misy zavatra eto tany ka tsy miova aoreno amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanareo azony andesika eto andefa ny fijery eo aminy dia ilay anankiray tsy hita maso eto anifitsika ka hidera azy fotsiny ankehitriny raha mihira azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova aorena eo amin'ireo zavatra mandrak'izay ny fanantenanareo azon'ilay tanan'andriamanitra tsy miova fiadanana 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 mahafinaritra dia raha fotsiny izy ankehitriny no midina efa tapitra ny afatra fideranany eto
alefaso mandrak'izay ny fananay, zay no angatahiko ao am'ireo onjany fitiavana tsy hay alalinana. Milomany fotsiny ao aminy fiadanana, fiadanana, fiadanana mahafinaritra no midina avy any io loharano lehibe io misokatra zany ambony. Alefaso mandrak'izay ny fanahinay, zay no angatahiko ao am'ireo onjany fitiavana tsy hay alalinana. Tsy miteraka zavatra ve zany? Fiadanana, fiadanana, fiadanana mahafinaritra no midina avy any amin'ny raitsika any ambony. Alefaso ho mandrak'izay ny fanahinay, zay no angatahiko ao am'ireo onjan'ny fitiavana tsy hay alalinana. Tsy misy zavatra ve makasika an'izany zay manan-karena sy mora fanahtsotro zao? Mantantena raha misy olona marary eto ka te hosorana rivavahana, raha misy jereo fotsiny zay toerana fahanareo. Itsy raha matoa eo amin'ny seza misy koditsy ve avela fotsiny izy eo akeo hivavaka ho azy, tsy voatery nialy eo amin'ny seza izy. Misy hafa? Oh, tsy tianareo fotsiny ve zao ampany amin'ny fivori zao? Firy matsapaka malala fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra? Zay le zavatra andresahiko. Io ihany lay matsiary fotsiny tena fa firy matsiary tena fa atao tehika izy. Eny andeha jerena fotsiny zay matsapa fa misy zavatra ho aminy zay tehika. Hitanareo zao io fiadanana, fiadanana, fiadanana mahafinaritra no midina avy any amin'ny raitsika any ambony. Alefaso ho mandrak'izay ny fanahinay, zay no angatahiko ao am'ireo onjan'ny fitiavana tsy hay alalinana. Mamiraha tamiko raha mbola ho amin'ny fiderana anosotra ny marary sika am'izao fotoana zao ary hivavaka ho azy ireo. Sitraka hoe no tonga hatreto amin'ny ty lantira matoa. Inona ndika zao? Ny fivavaka ny finoana dia amonjy ny marary. Ok, hivavaka ny olona rehetra ankehitriny, ireo atenda fotsiny io ireo ataovy an-tsaina fa manasitrana ny marary Jesosy. Anosotra dilulo eo aminy aho.